Ahoana mariny ity fitondrany ity e. Tsy Madagasikara irery tokoa no miaina anatin'ny krizy amin'izao fotoana izao noho ny aretina coronavirus. Saingy ny fotoana tahaka izao no ilaina traikefa sy fahaiza-mitarika ary fahaizana mamaha-olana avy amin'ny mpitondra. Mitaky ihany koa ny fahaizana manavaka ny atao hoe laharam-pahamehana sy ny tena maika. Ny alahady fa 1 ny volana meteo no ny farana ny fihibohana andihan'ny faefatra teto amintsika. Samy andry ny malagasy mahakasika ny fandaminana apetraka ny fanjakana indray ho amin'ny fiainany. Mahakasika io indrindra dia teboka vitsivitsy no entina aminao. Voalohany, fanadiovantena momba ny tsy fahaiza-mitantana sy ny zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny eto amin'ny firenena no tsikatra tao anatin'ilay tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataony filoham-pirenena iny. Faharoa, fanomezam-baovao ho an'ny vahoaka malagasy momba ny coronavirus no ny fanarahana fa tsy maintsy andefasana ilay fandaharana amin'ny miara-manonja. Tsy izay anefa ny tazana fa lasa ataon'ny fitondrana ho fitaovana politika anatsarana ny toerany sy ny endriny amin'ny vahoaka malagasy ny miara-manonja. Fahatelo, mbola tazana amin'ny fitondrana ny lololony politika sy ny tsy fahazakana tsikera amin'ny tsy mety izay ataony eto amin'ny firenena. Any ka fanaratsiana ireo mpanao politika tsy mitovy fireana aminy no nandaniana ilay fotoana izay tokony fampiresahana amin'ilay amehana ara-pahasalamana amin'ny vahoaka malagasy. Fahaefatra, tsy misy vahaolana tena matotra no sady aingana natolotra ho an'ny sosialim-bahoaka. Nambara fa misy ilay paikady apetraka ho an'ny toe-karena. Saingy raha ny hita aloha hatreto dia ny lesoka sy ny korontana ateraky ny fizarana fanampiana ho an'ireo tsara vintana misitraka izany. Tsy vitan'ny efa tsy miasa noho ny fihibohana fa mbola angalan'ny tompona andraikitra ao an-toerana indray izay makely hananany retom-ponina. Dia mbola misy sahala amina keta atao amin'ny vahoaka. Vary isapokotany agny sy ny sisa rehetra vola. Ka zahay reto dia manaitra anareo mpitona fanjakana eto Mahabo sy ny mpitona fanjakana agny amin'ny Foibe. Fa tsy zakanay zany zavatra zany amin'izao fahavoazana efa mahazo anay zao ve dia mbola akana vary, akana vola zahay. Aiza ny tany andehananay? Zahay tsy mamisy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana hoe io mamisy kasimbosy. Ka zay tenenanay engavenay amin'ny mpitondra fanjakana eto Mahabo hoe mitadiabalanana le nareo mpitondra fanjakana mba azahoana an'izay fanampiana zay fa aza aminay aty indray nareo no maka an'le izy. Tany misy anany ty lalàna ty, ty tanàna ty, bazirenareo mariny zay fa zao aiza ve tsy manao kasimbosy dia vangona, dabodaboina, tsy dakadakana, zany daholo zavatra misy zany. Raha ny angom-baovao izay atao isan'andro dia ny malagasy iray manontolo mihitsy no efa sahirana amin'izao fotoana izao. Mba hitan'ny fitondrana ve zany fahasahiranam-bahoaka izany? Ny aniko anina manahirana, ny asa tsy misy, ny zaza nefa tsy malala izany tsy misy izany. Betsaka ho nefa miditra amin'ny fivarotana izay azo amidiny ao an-trano. Ny tompo-trano tsy manaiky fa tsy maintsy aloha ny hofa-trano. Ny jirama etsy an-daniny manao ny ataony amin'ny hofanjiro sy rano. Ao an-damosina sy babe ny vahoaka malagasy avokoa ireo olana ireo amin'izao fotoana izao. Fandraisany tanàna ny hoaviny no takian'ny vahoaka malagasy amin'ny mpitondra firenena fa tsy kabary ambony vavahady sy adila politika ary fanadiovantena. Ny zavatra andrasan'ny vahoaka dia ny fitodiana amin'ity amehana ara-pahasalamana ity. Kanefa ny zavatra nivotra tao anatin'izay kabarin'ny filoham-pirenena izay dia lasa fifamaliana ara-politika. Dia toa tsy matoko tena ny fitondrana satria lasa miendrika fampanantenana sy tono ny andro ny fampelezan-kevitra ny zavatra avotran'ny filoha. Maro ireo orinasa izay nikatona vokartia olana eto amintsika ity. Ahoana ny ahafahan'ireo vahoaka ireo misitraka asa ohatra ahafahany mivelona. Raisiko manokana ny amin'ny lafin'ny fitaterana. Mbola voasakatsakana hatreto ny seha-pitaterana eto amintsika. Maro be anefa ireo olona mivelona amin'izy io. Dia tony tsy misy fiantraikany akory amin'ireo mpitatitra ireo ny fanapahan-kevitra izay niraisan'ny fanjakana. Ahoana marina izy ity e? Aiza ho aiza ilay politika ny fanjakana amahana ny olana vahoaka malagasy izay latsaka katerina tanteraka amin'izao fotoana izao. Ny fihibohana tsy maintsy arahina, saingy mba inona no andraikitra raisin'ny fanjakana manoloana ny fahasahiranana miantra amin'ny isa tokantrano. Ny any Tomasina aza moa
dia mpitandro filaminana no alefa ho an'ny vahoaka fa tsy fanampiana ara-tsosialy. Mba fantatry ny fitondrana ve hoe ny fasahiranana no manosika ny vahoaka malagasy amin'ilay tsy fanaran-dalàna? Tsy mahagaga raha tahaka ity ny zava-misy etsy amin'ny tsena Anosy Be. Isaky ny tonga ny fotoanan'ny fihibohana, mandalo ny mpitandro filaminana mandrava ireo mpivarotra sy ny mpividy, mody mangoronentana ireo mpivarotra. Fa voalasa ilay mpitandro filaminana dia miverina mivarotra sy mamelatra-entana indray ireo mpivarotra ireo, satria ny very sy mantsy maintsy enjehany. Ny fanampiana avy amin'ny fanjakana tsy mbola hitany mason'izy ireo akory. Kianjan'ny Barea, Colisée Anatorova, santionany amin'ny fandaniam-bola ataon'ny fanjakana avokoa. Fa mba hoatrina no amonjena ny vahoaka malagasy sahirana ao anatiny amehana ara-pahasalamana izao. Fa ahoana marine? Ahoana marine?